Cool FM manolotra ho anao Fondreny tantara nosoratan'ny Toko Gérard Rabemanatsoa sy Njara Somiora Lalaina Patricia. Ovelomin'ny Faly Sinaizy miaraka amin'ny Anita Sofaniry ny Ravo mandray feo 4 mandrina ny lafin'ny teknika Dida Montero manandotosa Jiady. Fizarana voalohany. Andro voalohany zavoana ary zany mandrebireby amin'ny ora fiasana zany. Aleo aloha raisinainy fa mety important mba matoa amin'ny numéro personnel kololona aminantsy fa tsy nandalo secrétaire. Allô? Tsara fa misaotra. Iza ka azafady? Izy indrindra miresaka aminao ka monsieur Odilo vadiny madame Dimoune. Fa misy inona ka raha tsy mahadiso? Zany ve? Iny ary toko ho avy zao dia zao enjana koa zany marina ka nitamotsitra tany am-pianarana ny Dimouna. Za koa ngefa nyteny tamin'ny foana hoe aza mbola mandeha mampianatra aloha raha mbola tsy amin'ny folo nefa dia mbola be vazizotra ihany. Ka zay nge le zavatra fa minindrina be tamin'ny tratrako. Raso loaka sofina kely mihitsy ka dia aleo petraka amin'ny madame ny secrétaire aloha ny zavatra tsy maintsy fitaina mankatro dia amonjy any demondraingana. Efa manahoana ho ny Dimonao reo Dilon? Mbola tsy mahatsiaro tena foana ry sena. Mbola amin'reanimation hatramin'izao. Fa ina loatra ary nahazo an'ilay zao baviko e. Tsy efa ho 2 andro ve zay? AVC hozy izy ny dokotera. Ina tsy ahetsika intsony no mila ny avy amin'ny vatany na dia hoe mahatsiaro tena eo azy izy. Faritra kavanan'ny ati-donga iny tena voa e. Andre kakio. Mampalahelo koa zany ka. Tena enjana kely sena. Kolona ingeo ka bongo maso be mihitsy e. Ka nireny kosangeriseny tsy hainao vatona velona e. Sady zaza be fiantana be amin'ireny no. Mbo nezaka ny nampahery azy any fa na za tena koa aza tena hitako hoe verevitra e. Tena mitebiteby foana nge za sena e. Samy mitebiteby zany tsikako. Ny afotsiny mitebiteby sao tsy maty eo izy. Raha io mantsy ny velona dia voasembatsembana foana fikasana isy franky. Tomboseho mahakarakara zavatra izany tsy nikalany. Fa sao dia mba afaka hijerenao rano tokoa aloha za. Ahoana izy lahy? Varina bingy indry izany e. Mba hijereo rano ao azafady. Ay, vetivety ary e. Efa mba manao ahoana ho mama sy ny dokotera sy papa? Tsy hita be any akery zanako ohatra ny tsisy fahatsarana loatra ny reninareo izy dokoterako. Nanepiteny ary izy ty hoe sao dia anakaramaidi soany antony tsika dia afaka mba mody any an-trano ange. Zaniko. Dia tsaboina any an-trano izany mama? Amin'izay koa nge tsika mba tsy lany fotoana be amin'ny fivezivezeny e. Tsara surveillance kokoa ihany koa izy amin'izay. Tsy aleondry ve zay enjany tia marina ka. Tena enjana ký zanako. Tena malahelo be amin'ny mama asana ohatry papa. Efa tsy dia naninona izy tato ato hoe vetivety dia hoe tapaka lalandra. Tsy vitan'izany fa mbola mibadabada ihany koa rehefa miresaka. Lasa taizam-pandriana mbola tanora. Za koa reky tena kivy ambony hanika. Olona matanjatsaina be nefa dia zao nefa raniko. Tena mangidy tsy telona kitiry zanako nahoana loatra ary ntsika tsy maintsy mitela amin'ny mafaitra toy izao e. Tsy natao makivy aky izany zanako ny ataoko an-tsaina fotsiny dia hoe raha mbola vita ny tanako dia tena hialanenina hatramin'ny farany aky korazy foana fa tsy maintsy hiverina hiteny mama mba farafaratsiny aky Amenna be papa. Reo Dilon tena tsy lasa tsony tika. Maninona
tokony maka-panampy mitokana mihitsy tsika ikarakara manokana ny tomoana. Vao lasa fotsiny ilay aitsoeny anteto ny ariva dia tena sahirana ka. Tsy mety angery seny raha hoe tsy olona azo antoka tsara mikarakara azy. Sao dia hoe olona voreidretra ohatra na tsy haiko hoe. Sao dia vao maika ampitombony aretiny eo ka ho loza nge. Ka jerena tsara aloha ilay olona vao ampidirinako. Tena sahirana eo atsika Ka ilazao ary aloha ivolona mpanampy atsika. Sao dia mba hoe mety mahita ankizy any ambany voatrany izy na ohatrohatr'izany tsy haiko izy azo ataoko. Aleo fa raisiko an-tanina manokana ny fikarohana an'izay olona izay. Tena lasa mahabe asa tsinona ilay vadinareoko. Inona kely ry seno? Lasa mampalahelo aho ilay vadinareo Izy koa ty toa tsy misy fivoarana mihitsiko. Efa ho firy volana be izao kosa ve? Io ve tsy efa miandry fahafatesana sisa? Mba mahakama koa ny filazanareo azany seniko. Tena aza manao teny maso reno ohatr'izany fa mandreraka izy. Tsy mba teny fampahirezana nomenao fa vao maika aza manakivy ange izany seno Ay, rehefa miteny marina dia manakivy. Zafady ary, mahireza izany ianaoko. Raha ny fahitako an'io mantsy toa tsy ho avotra tsony io. Tena mandreraka mihitsy ty vavanao minantsanantsa ny tiry seno aleo hiakatra tory fa jereo fotsiny izay olona izay dia hoitoanitoany fa tsy zany foana nanaovana teny manafy toana eto Tafandrimandry ary zato zokokolay Mba mafiaina kory tomono tonka. Mahabe asa olona fotsiny tso. Nisy na tsara azy ihany aloha le lasa mony tampina ho azy teo ny vavany. Tsy meloza marina saingy leloza mampomehana. Mivandravandra tsy mingongonona fotsiny sisa ny azony atao. Tete mafy nefinrisy. Sy ahe. Vao mitady tapitapy eo koa dia taperiko any amin'io. Aleo aloha hiatsarana velatsy tadavana olona ihany sao tezitra ty anadà malalako ty. Koa eny le trano ary tena ngeza be ane izany Andriamanitro mba atao voaray ato noho ny aton'izay efa fantatra ao tsisy miafina aminao. Amen. Ary andraso ampanenoko amin'izay ary no sonerie tsisy aheno matsy eto raha andondona dre tsy misy olona ary ve ato izany fa toa mbola tsy misy mamova vahady ihany ary andraso aloha ampanenoko farany dia hita eo indray. Manahoana tompoko mitady olona ao amin'io trano io nga ianao? Hoay, manahoana ianao zanako? Hono tompoko? Ato ve mipetraka Ramsey Odilon? Izany zanavavy misy hitadiava amin'ny bebe azy nga? Ka nahoana raha mandroso aloha ka andraso anokatra vavahady dia ampandrosoko bebe. Tsotra be ilay zanak'ilay olona. Ndry mety 17 taona any angamba ny izany Fa inona tsara mitadiavanao amin'ny papa? Tsy izany re anaka fa reko hoe mitady mpanampy hono nareo dia izay nakinesako nakaty Ve ie tsara fatongavana ianao fa tena mitady mihitsy izay ka ndao ary mandrosoa so dia mba manahirana re ndao aleo any an-trano ianao miandry amin'ny papa aiza ve dia eto an-tokotany eto? Eny ary iza koa ty olona ampidirindria-trano ty? Taty iza re no iza tokoa moa? Jereo aza moko ny anaran'ilay olona aza tsy fantatry indray akory nefa mampidipiditra olona ty an-trano aty fotsiny. Raha Vony Arsoa tompoko ny anarako. Azo antsoina amin'ny anarana hoe Vony. Ay, mandehana aloha indry makany amin'ny efitry indry fa hiresaka amin'ny ramatoa Vony Cool FM mananolotra ho anao Fondreny tantara nosoratan'ny Tokizera Rabemanatsoa sy njara Somiora Lalaina Patrisia. Novelomin'ny Faly Sinaizy niaraka tamin'ny Anita Sofaniry ny Ravo nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero Nanandy Dosy Jiady. Fizarana voalohany